Ny hafatra manga zay entina amintsika amin'izao alahady izao dia hita ao amin'ny petera voalohany, toko voalohany, andiny fahadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny faha enina ambin'ny folo izay mamaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa araka ny fahamasinan'ilay niantso anareo dia aoka mba ho masina koa ianareo amin'ny fitondrantena rehetra, satria voasoratra hoe ho masina ianareo satria masina aho. Nisy atleta iray kalaza tamin'ny taranja hazakazaka. Efa antitra izy ankehitriny saingy tsy mba nana-taranaka handova ny harenany. Nanapa-kevitra ary izy ny hanendry ny iray amin'ireo mpiasan'ny telolahy. Mba hifidianan'izay ho mpandova dia nampanao fifaninanana hazakazaka izy. Raikitra ary ny faninanana. Mpiasa voalohany dia nihazakazaka mafy saingy notapena ny masiny, teny am-piazakazahana. Hany ka nirifatra izy dia nianjera tany anaty antsana. Ny mpiasa faharoa nitsambikina tamin'ny tongotr'ila, saingy tsy nahajoro tsara. Rehefa nitsambikina mafy izy dia nianjera tany anaty antsana ihany koa. Ilay mpiasa fahatelo nandeha mafy any, saingy lasa izy nirifatra, nody tany an-tranony. Indrisy tsy nisy tamin'izy ireo nahazo ny lovo. Ho gaga angamba isika hoe fa ahoana ary no tsy nisy nihazakazaka araka ny tokony ho izy. Isika kristianina dia voatendry n'Andriamanitra ho mpandova amin'ny fanjakan'ny lanitra. Ny fiainana eto an-tany no fifaninanana ary ny fiainam-pahamasinana no taranja. Indrisy indraindray isika misafidy ny hanampina amin'ny masontsika jamba ny filan'izao fiainana izao. Na amin'ny fidiroana izany na amin'ny fimamoana na amin'ny fitondrantena tsy mendrika tahaka ilay mpiasa voalohany. Mety koa isika tsy mampiasa ny tongotra roa fa ny tongotra iray ihany, satria ny tongotra iray mety efa tia am-piangonana fa ny iray kosa mbola variana mirehaka izao fiainana izao, tahaka ilay mpiasa faharoa. Indraindray mety mbola tsy resy lahatra amin'ny filazantsara ka mandady ohatr'izao ny antson'Andriamanitra, tahaka ilay mpiasa fahatelo. Hoy ny tenin'Andriamanitra hoe fa voasoratra hoe ho masina ianareo satria masina aho. Miantso antsika Andriamanitra hanahaka azy amin'ny fahamasinan'ny fitondrantena, mba hiazakazahana tsara, handovana ny fiainana mandrakizay dia mila esorina amin'ny fiainana izay mety ho sakana rehetra, tahaka ny zavatra rehetra izay mampiankin-doha, zava-mahadomelina na ny toetra ratsy sy ny fahazaran-dratsy rehetra izay manimba ny tena na ny manodidina. Tsy vitantsika amin'ny herin'ny tenantsika nefa izany. Jesosy Kristy irery ihany no manafaka antsika amin'ireo sakana maro. Efa resin'i Jesosy teo ambonin'ny hazofijaliana ny karazana geja rehetra mahazo antsika olombelona. Isika kristianina rahateo dia mitondra ny anaram-pandresena ary handresy tokoa isika raha manantona an'i Jesosy Kristy. Ny anjarantsika dia maniry amin'ny fontsika rehetra mba hanana an'izany fiainam-pahamasinana izany. Aoka ary isika haniry ary hangataka amin'ny fanahy masina mba hitondra antsika amin'ny lalana marina. Ary vavaka isika. Andriamanitra, saotra anao izahay, fa na dia tsy mendrika ary izahay dia natsoinao ho mpandova. Dia mifono aminao izahay ary mibebaka aminao no fahotanay rehetra. Afao izahay ho afaka tamin'ny geja rehetra izay mbola misy ao amin'ny fiainanay, ary mangataka amin'ny fanahinao masina mba hitondra anay ho amin'izany fiainam-pahamasinana izany. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy no anaovanay izany vavaka izany. Amen.